aty manerinerina aty amin'ny faritra boeny isika izao atao amin'ny tanimboliny Ajikosta. Mamboly an-tanety i Ajikosta ankehitriny fa ny voly am-baibo no tena nahazatra ny mponina taty amin'ny faritra boeny hatramin'izay ary ny lojy no tena nahasarika ny tantsaha saingy tato aoriana dia namono antoka ny voly lojy. Ny blakety nisy taona moa ny blakety tena feno biby ndrongatra misy biby taminazy dia tsy nahavokatra tsony olona tamin'ny blakety. Misy ary ny 1 hektara mahazo efitra gony farany amboniny ny olona sa misy sasany dia miala maina tsisy vokatra miakatra misy. Misy matetika asa prosol GZ manao fanajariana tany aty manao agroekoloζia amin'ity faritra aty dia mahita zareo le fampiasan'olona fikarakarana an'le blakay mampiasa fanafody be efa tafahoatra misy fahitandena anazy dia manentana zareo mba tsy ampiasana an'izay fanafody zay be loatra dia nahita zareo ny ampiasa soja satria soja tsy dia mila famiandrana matetika. I Ajikosta dia anisan'ireo tantsaha izay fay tamin'ny fambolena lojy Black Eyes na raha ny vidy panafody lafo nefa namono antoka satria nisy fotoana nilatsaka ambany be ny vidin'ny lojy ka nirotsaka amin'ny voly soja an-tanety i Ajikosta. Velarantany i 1 hektara sasany no nanombohany. Taloha tamin'ny fotoanany fahatongavan'ny Black Eyes teto Madagasikara amin'ity boeny ity dia tena namokatra i Black Eyes namokatra 2 tonnes 5 3 tonnes ary tsy ferana dia fa elaela zay amin'ny dégénéré zany le semence dia miasa miena le vokatra ka hatrany amin'ny 1 tonnes misy tsy mahazo 1 tonnes ary ny 1 hektara amin'izao ka raha soja ty voamboatra tsara le fambolena araka ny lazaiko tonga any am-baibo mety izy mamokatra koa. Karazam-boly mbola vaovao aty amin'ny faritra boeny ny soja ary matetika ampivadiana amin'ny katsaka. Haingana kokoa ny soja dia vokatra raha oharina amin'ny lojy fa miankina amin'ny toetoetry ny tany ny karazana soja izay ambolena eo. 100 andro ny fatozan'ny soja dia ty variéténa spec zay namboleko satria mantsy prosol nampanao ty dia nanao vao test zany natao variété telo nampanaovinjareo tany am-baibo misy ny spec, safari dia FT10 dia FT10 sy ny safari zany ohatrany tsy dia nety loatra revaka kely izy dia mipika rehefa matoy vao maina dia efa tonga dia mipika fa ny spec tsy mipika misy ary izy io abo be eo raha ny am-baibo mahatratrany amin'ny 70 cm ny angamany abo. Ankehitriny dia mamokatra masomboly soja i Ajikosta haparika any amin'ny tantsaha amin'ny manodidina. Olana aty amin'ny faritra boeny ny firongatry ny bibikely izay nanimba ny voly lojy. Ny toetry ny soja nefa dia ampihiaro azy satria ilay tsiboloka amin'ny hoditry ny soja aty ivelany dia voapirofo fa tsy zakany bibikely ka mampandositra azy. Tamin'ny voalohany moa eo amin'ny isaka ny 10 andro zany manao traitement fa amin'izao isaka herinandro zany zay mahasahy manao isaka herinandro manao fa ny sasa isaka 3 andro dia efa manao. Dia nefa ny soja zao zany le tany am-baibo zao nataoko dia 2 traitement ihany izy natao. Tanety izao 3 traitement zao izy io ny fambolena lojy zany tena mandany vola satria maro ny fanafody ampiasaina aminy. Mahasalama ny soja indrindra raha tsy ampiasana akora simika. Karazany sakafo be otrikaina ny soja ary tsara izy io hoenty miady amin'ny tsy fanjariany sakafon'ny zaza. Azo atao yaourt, ronono, mofo ary azo akana menaka hahandro sakafo. Azo anatombony koa ny mamboly azy satria tsy dia mila rano be, tsy mandany vola amin'ny vidy panafody nefa tsara ny vokatra ary raha ampivadiana na ampifandimbiasina amin'ny voly hafa izy dia vao mainka mahalonaka ny tany ary tsara koa ny voly izay miaraka aminy. Ny vokatra tany zany am'izay voasambana nanao anazy somary mbola nalaladalaka zany ny fambolena azy tany dia amin'ny tonne 150 zao ny 1 hektara namboleko tany. Efa hitako zany zao ny lesoko taminazy teo dia 0,40 ny elanelany teo dia zao zany efa nanandrana 0,20 azy zao dia hitako mbola mety ka raha tonga any am-baibo za mieritreritra 1 tonne 5 2 tonnes ola mety ho azo aminazy par hectare. Ny tsena iraisam-pirenena koa dia mbola malalaka fa isika malagasy no mbola tsy mahavokatra soja betsaka azo atondraka ny tsena iraisam-pirenena.
ny soja zany tsy de mbola nisy tsenan'io zany taty raha araka ny filazan'zareo porosao de eo amin'ny mety tsaratsara kely ny black ice zany ny vidiny.